dia mbola mpitomboana amintsika hatrany ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Efa liana ho ny mbola tafaraka aminareo amin'izao alahady faha 12 ny volana aogositra taona 2024 izao. Raha marina moa dia mbola tsy tokony hisy logos zao satria mbola anatin'ny fotoam-pialan-tsasatra fa no ny tenako eto an-toerana dia ho ia hoe tsy maninona asitsika ihany androany satria efa maro ihany no manimanina nyty fandarana ity. Izay ndrenesantsika ny afatra isaky ny alahady maraina manasantsika hivavaka ary. Jesosy io misotranao zahay fa mbola novelominao ka tratra izao maraina izao. Namakivaky ny alina maizina iny toy ny maty ka nifoazonao ka nomenao fahasoavana manokana. Manakolazaina aminay indray ianao mity alahady maraina ity ka dia mitenena aminay Jesosy voninahitra ny naranao reriany zany. Amen. Ny afatry ny soratra masina zay akatsika ny toriteny amin'ity alahady fa 12 ny volana aogositra ity iaho dia araka izay hitatsika ao amin'ny filazantsara araka ny Matio. Matio toko faha 5:10 ny andininy faha 1:20 ka hatramin'ny andininy faha 8:20 ihany. Matio toko faha 5:10 ny andininy faha 1:20 ka hatramin'ny andininy faha 8:20. Mivaky toy izao rehefa hita amin'ny anaran'i Jesosy tompontsika. Dia niala teo Jesosy ka nakany tany amin'ny faritany Tiro sy Sidona. Ary endro nisy vehivavy kananita anankiray nivoaka avy tamin'izany tany zany ka niantso nanao hoe: "Mamindrafo amiko tompoko zanak'i Davido, zanako vavy ampahorian'ny demoni loatra." Fa izy tsy namaly teny azy, dia nanatona ny mpianany ka nangataka taminy nanao hoe: "Roa izy fa miantso mafy atao reantsika." Ary izy namaly ka nanao hoe: Tsy nirahina izy namalaka nanao hoe dia nanatona ny mpianany azafady. Ary izy namalaka nanao hoe tsy nirahina ao afa-tsy ho amin'ny ondro very ho amin'ny taranak'Israely. Fa nanatona ihany raha vehivavy dia niakohoka teo anatrehany ka nanao hoe: "Tompoko, vonjeo aho." Fa izy namalaka nanao hoe tsy mety raha maka ny mofonjaza ka manipy azy ho amin'ny amboa kely. Fa ora vehivavy mariny zany tompoko, fa na dia ny amboa kely aza mba mihinana izay sombitsombiny latsaka avy amin'ny latapatra ny tompony ihany. Dia namady Jesosy ka nanao taminy hoe: "Raha vehivavy, lehibe ny finoanao, tongava aminao araka izay irinao dia sitrana ny zanany vavy tamin'izay ora izay." Amen. Raha jerena mamaika indray mitompo maso zao perikopa anjarantsika amin'ity alahady ity zao dia mety ho antsika malagasy indrindra arakaraka ny kolotsain'ilay firenena mamaky azy. Dia azo heverina fa raha ho an'ny malagasy indrindrandrindra ho an'ireo faritra sasatsasany eto Madagasikara toy ny faritra atsimo Atsinanana iny sy ny atsimo Ray Manontolo dia azo lazaina hoe manafitohina ihany ny zavatra lazainy Jesosy eto raha amin'ny fomba fisainana malagasy indrindra faritra atsimo iny. Ny toe-pony Jesosy manoloana an'ilay vehivavy kananita plus exactement any amin'ny filazantsarany Marka dia hoe vehivavy Syro-Phénicienne. Rehefa nangataka ty vehivavy ty hoe mba vonjeo ny zanako fa ampahorian'ny demonia dia tohatra ny valy teny anavina ny valy teny Jesosy. Toa ohatra ho iaho. Nozy Jesosy hoe non, tsy tsara manome ny mofonjaza ho an'ny alika. Mafy be ne zany. Io misy renim-pianakaviana mipopopopo mitotototo ao anatin'ny fahoriana satria marary zanaka ary fatatsika tsara zany hoe marary zanaka zany fa tena marary ny ainao zany mahatonga anao hitotototo dia valy teny Jesosy anefa dia hoe tsy tsara manome ny mofonjaza ho an'ny alika kely.
ny mampitahany olona amin'ny alika kely raha ho an'ny malagasy indrindrandrindra ho an'ny faritra atsimo iny dia opa zany. Ary ho anay any amin'ny faritra sud-est sy atsimo ray manontolo iny dia mahafaty omray zany satria manamboarazana. Azo mino fa tsy lavitra an'izay koa satria ny kolontsaintsika tatsinanina mitovitovy daolo na ny afrikanina na ny faritra Azia na ny faritra misy Israel iny zava-padiny mika. Fa manino Jesosy no miteny izany hoe tsy mety raha manome ny mofonjaza ho an'ny amboa kely. Jesosy tia zaza ve dia anao fiteny ohatry zany? Jesosy zay azo lazaina hoe sarotiny amin'izany indrindra. Hoe raha mana fotoana ny ray amin'ireo madinika kely zay mino areo ianareo dia izao no azo anareo. Fa manino? Ny andininy faraka amby roapolo dia ahitantsika ny valiteny sahady. Azo ahitana taratra moa zany. Averiko vakina ny andininy faraka amby roapolo. Dia niala tao Jesosy zany hoe teo aloha zany dia nakany amin'ny faritany ny Tiro sy Sidona ozy izy. Izany hoe any amin'ny tany jentilisa Jesosy eto no miresaka fa tsy ao amin'ny jiosy. Important be zay marquage géographique zay. Avy eo fanampon'izany ilay vehivavy zay mitaraina amin'ny Jesosy eto Kananita. Tsy jiosy zany. Syro-fénicienne zao zay filazantsara marika. Foro zay. Ireo marika roa lehibe ireo dia efa azotsika azahoana hevitra ny atao hoe ny vesatra ny anton'le antsoantson'ilay vehivavy hoe mandrafo amiko ry tompo zanaky Davido. Zany hoe tehiteny le vehivavy hoe fantatro fa tsy manana droit raha masiro-fénicienne tsy ao anatin'ny ankolafy jiosy. Fantatro fa tsy manana droit amin'io asanao io satria mbola apetrakantsika fa mbola teo amin'ny faritra ny jiosy ny asa Jesosy. Kanefa dia mitalaho aminao aho raha ilaina handadilady aminao toy ny alika mihitsy aza raha azo atao ka izay no avonjany zanako dia tsy mampaninina zany. Fantatro ty vehivavy ity zany fa tsy legitime mialatsiny amin'ny teny vary aminanana. Zany hoe tsy mananjo hangataka amin'ny Jesosy ity vehivavy ity satria syro-fénicienne. Ka raha manatona an Jesosy izy dia tsy manana na inona argument hoentina andresena lahatra an Jesosy mba hanekeny Jesosy mifangatahana. Ohatra hoe mba taranak'izy izy tsy taranaka tsy jiosy izy tsy manana parenté spirituelle jiosy tsy manana mérite tsisy hoe inona ny mba hoe nahavita zavatra beaka handeha hangataka sao dia mba azo valiny ihany satria mba manana mérite ihany. Tsy misy teny fikasana ho azo koa aza fa na eo ary zany rehetra zany tsy ao anatin'ny fanekena jiosy izy tsy manana mérite izy tsy manana na inona izy dia sahy izy. Ary eo indrindra ilay tiako atongavana sa izy nangataka faveur amin'ny Jesosy. Tsy droit ny fanasitranana ny zanany fa faveur. Averiko tsara iletika ao anatin'ny lohantsika mianakavy tsy manana droit hangataka na inona amin'ny Jesosy ity vehivavy ity noho ny maha syro-fénicienne azy fa nangataka faveur. Inona ny mahasamy hafa an'ireo teny roa reo? Ny manana droit dia hoe zaza zao manana zom-pirenena malagasy dia ny droit rehetrarehetra sitrahako amin'ny maha malagasy dia azoko, tsy angatahako fa droitko. Ny droit dia tsy angatahana fa atolotro. Ny faveur kosa dia italaona mba meo faveur rangaha mba meo service mangataka service aminao raha miseha faveur zany hoe miankina amin'ny
sitrapoko raha te hanome anao dia manome tsy misy pression azonao atao amiko hoe anka izy kosa ne mba navita be teo amiko hoe izy kosa ne mba natolotolotra e izy kosa ne mba mendrimendrika andao ary droit zany fa ny faveur dia zao misy olona mihitsy aza tsy mendrika omena an'le izy satria le olona tsy isy ilana azy le olona tsy alehany le olona mandreraka na mijery aza satria olona makamo kanefa omeko ihany izy zay le atao hoe faveur manakaikaiky ny atao hoe grâce mitovy moa zany ny atao hoe grâce faveur no zany mila mazava amitsika zany ny atao hoe faveur ny grâce na ny fahasoavana tompoko dia hoe atolotra maimaimpona na satria tsy mendrika anao satria ianao tsy mendrika satria ianao ratsy satria ianao mpanota satria ianao mivadika amin'Andriamanitra satria ianao rebelle amin'Andriamanitra dia omenanao ity faveur ity tsy logika zany tsy logika zany zay le izy ao komantsy ho fantatritsika kristiana tsara atao hoe grâce be debe ny kristianina mitory grâce na fahasoavana fa fahasoavana tsy mety isy akory fa mérite ohatra zany hoe rehefa tena manao an'izao ianao dia omen'Andriamanitra anao io rehefa tena manao an'izao ianao dia azonao io mérite zany fa tsy grâce fa zany grâce zany dia zao tsy manakambara anatria anao a Jesosy tsy manakalahatra eo alohanao a Jesosy je suis personne tsy alehany aho tsisy fotony aho kanefa sahiky ny mangataka aminao hoe vonjeo aho zany natao hoe grâce ity vehivavy ity raha tonga anatrehany Jesosy tsy tonga eo anatrehany ao anatina fiheveran-tena ho zavatra na prétention fa nandrasany amin'i Jesosy dia inona famindrampo pitié faveur ho azy ny filazany hoe ry Jesosy zanaky Davida izay fatatsika fa hoe zanaky Davida zany titre messianika dia mbola manisy tsindrim-peo mazava ihany hoe tsy isany natao hoe ao anatin'ny fanekena abrahamika ao anatin'ny fanekena izay nahazo teny fikasana izy satria kananita averiko tsara kanefa dia mbola eo zany tena ahitana ny atao hoe io ny anatao hoe finoana dia ny fahasahiany manao plaidoirie hainareo zany plaidoirie zany ohatra ny asan'ny avocat ny avocat dia mahafantatra presque 100% fa le olona solony vava io dia meloka tsirifiry reny affaire hitatsika raha zao tontolo zao terrorisme na eto Madagasikara aza dia gagitsika fa maninona mbola misy avocat samy joro miaro reo olona tsy tokony arovana asan'olona izy voalohany indrindra fa izay le izy manao plaidoirie ho any zanany ity vehivavy ity hoe fantatro fa tsy manakalahatra aminao ao Jesosy mandona nyity zanako ity ho an'ity zanako ity fa mangataka faveur aminao ao izany natonga Jesosy miteny hoe tsy mbola nahita finoana lehibe toy zany teo amin'ny Israely aho le finoana lehibe tompoko tsy le hoe anino aho fa hainy Jesosy ny zavatra rehetra tsy zany natao hoe finoana ny finoana lehibe la zay neto tsy hoe za dia manana fanantenana fa tsy maintsy iova ny fiainako tsy zany natao hoe finoana raha ity texte ity ny resahana tsy hoe mino aho fa mahay miracle Andriamanitra tsy zany natao hoe finoana fa ny finoana eto raha ity texte atsika matotoko fa 5 andiny faraky amby 20 ka hatrao fahavalo amby 20 ity no jerena dia zao hoe mino aho fa na dia tsy mendrika azy aho dia afaka manantena fahasoavana amin'Andriamanitra ihany io no finoana mino aho mino ny fahamorampon'Andriamanitra aho manantena ny famorampon'Andriamanitra aho manantena ny faveur an'Andriamanitra izay sisa no andrasako fa raha izaho ihany
izaho raha manatombotso zao loka raha andeha ho eo anaty an'Andriamanitra, inona no mba holazaiko anaty an'Andriamanitra mba henona? Tsy misy. Zaho naterabe vavoka votom-pahoriana foy andro, zaho mpanota matevik'oditra hoy Paoly apôstôly hoe raha misy mpanota dia zaho no lohany. Ka inona no holazaiko anaty an'Andriamanitra raha hangataka aminao? Tsy manakalahatra aho. Fa matoa aho sahy mijoro eto alohanareo amin'izao fotoana izao. Ka mitafy an'ity lamba fotsy ity tsy hoe kory zany iza. Matoa sahy mijoro mitondra amin'ny tenin'Andriamanitra, tsy midika mihitsy hoe zaho no lafatra, fa namindrana fo. Zay lay izy. Ary famindrampon'Andriamanitra io no anteherako, io no sarangotako, io no reharehako. Tsy ny zava-bitako no reharehako, tsy ny performance spiritueleko no reharehako, fa ny famindrampon'Andriamanitra. Io no mahatoy zao ahy, hoy ny soratra masina. Io no atonga ilay vehivavy nitalao hoe tsy manakalahatra aminao aho, fa mamindrafo amiko. Zay le izy. Ry Jesosy zanaky Davida mamindrafo amiko. Dia niteny le Jesosy hoe zany hoe tsy mety raha omenany ho an'ny alika kely ny mofony zaza. Eny fantatro zany ozy, fa na dia misombontsombo ny latsaka amin'ny latabatry ny tompoko aza dia ho an'ny alika. Tia nitenenina dia hoe je sais que je n'ai pas le droit, fantatro fa tsy manan-jo aho, fa izaho miandrandra aminao ihany. Bravo Jesosy. Tsy mbola nahita finoana lehibe toy zany aho zy. Inona zany le finoana lehibe? Dia ny fanekenao, ny mahatsinitsinina anao aloha. Zany natao hoe finoana. La foi, c'est accepter que nous sommes faibles d'abord. Satria rehefa manaiky ianao hoe tsinitsinina, dia zay ianao vao afaka manatsotra ny tananao hoe omeo aho. Tahaka ny zaza. Ny zaza tsy manana argument ohatrana ny ray aman-dreny izy, fa rehefa noana izy dia ny tanany maloto avy milalao fotaka iny misokafany. Tsy mieritreritra kory izy andeha hanasa tanana aloha, fa vao mahita ny dada sy mama izy dia omeo mofo aho. C'est ça la foi. Tsy mandalo saina kory hoe za ty ve zao mba mendrika azo an'izany mofo zany tanako raha feny fotaka. Za ve zao dia mba omeny dada zany vao avy naditra omaly na vao afaka adiny ray. Tanareo zazakely, vao avy nanao bêtise izy, vao avy nitratra na nangalam-pinana izy, fa samy izy mbola makeo amin'ny mamany, eo amin'ny dadany. Dada, nona. C'est ça la foi. Ny finono ty zaza ty zany dia hoe za raha mangataka amin'ny papa, tsy noho ny ditrako, tsy noho ny fahendreko, fa noho zaho zanaka. Zay. C'est toute la différence. Problema nefa antsika kristianina rehefa manatona an'Andriamanitra, na ao amin'ny vavaka na amin'ny toe-pontsika, dia inona ny toe-pony olona manatona an'Andriamanitra? Dia ny performance. Ny fadihanao no zany dia ho azoko ny valim-bavaka. Zaho navita be ho amin'ny asan'Andriamanitra, no zany dia mendrika ho aty Andriamanitra. Zaho navita ny tisy ty, azafady, Andriamanitra tsy mifonctionne amin'ny tisin-day, fa mifonctionne amin'ny famindram-po. Eto zany dia mazava ny afatra, tsy resaka hoe pouvoir hoe hain'Andriamanitra ve manao ny zavatra rehetra, tsy zay ny zava-dehibe eto, tsy le fahaizany Jesosy manasitrana n'ilay lehilahy demoniaka no zava-dehibe, fa ny hoe vouloir mety ve izy. Raha eto ny texte eto zao hoe fantatry ty vehivavy ty fa tsy manan-jo izy angataka, fa dia ny famindram-pony Jesosy no nandrazana. Havako ny sary zay omeny ty texte ty atsika ny atao hoe grâce na ny fahasoavan'Andriamanitra, dia mampiseho hoe zavatra mitobaka any amintsika. Tsy maintsy ao anatin'ny atao hoe ao anatin'ny faneken'Andriamanitra tsika, kanefa io zany faneken'Andriamanitra io dia zavatra mitobaka. Tanareo le hoe ny kapokako feno dia feno. Ny grâce zany raha atao compte dia
surabondance tanareo le hoe mofo sendra latsaka teo amin'ny latabatra tompo zany hoe be loatra le sakafo ambony latabatra zay le sary aseony Matthieu eto dia tsy laninanina le hanina eo ambony latabatra hanika voky hatramin'ireo bibikely ao an-trano izay sary izay no ampitahin'ny Matthieu hoe ny fahasoavan'Andriamanitra dia tsy laninanina ary mitosaka ty amintsika ka izany no andrandratsika ny fahasoavana. Izao texte zao koa dia mampiseho mazava koa nefa na de eo ara zay fahasoavana zay dia tsy maintsy hoe le teny Jesosy azavaiko am'izay fihinana tonga Jesosy ny teny hoe tsy ny raha narafa-tsy any amin'ny ondro very amin'ny Israely aho avonavona ve zany tsia ny tiany Jesosy lazaina dia zao na dia Andriamanitra be fitiavana ary izy ary tena be fitiavana tsy azon'Andriamanitra atao koa nefa ny manao ny atao hoe laksisme hainareo zany laksisme zany hoe baranahana tsisy lalànany fa mandeha gona fotsiny am'izao non Andriamanitra ny filaminana Andriamanitra fa tsy Andriamanitra ny fikotranana fa izao tsy maintsy ao anatin'ny atao hoe fanekena ihany zay ao ambany faneken'Andriamanitra no mahazo zany fahasoavana zany kanefa io fanekena io dia misokatra ho an'ny olona rehetra fanasana zany nataon'i Jesosy zany le vehivavy eto zany hoe arao tsara le jeu de mots an Jesosy eto tonga le vehivavy meo aho vonjeo ny zanako fa marary fa le teny Jesosy zaho izy tsy afaka hanome ny mofonjaza ho an'ny alika zany hoe dia aveo le vehivavy tena hoe eny tompoko fa na ny alika kely aza dia mihinana zay sombotsombony latsaka amin'ny latabatra ny tompony arao tsara le non-dit ao ambadiky zany teny Jesosy zany hoe teny Jesosy tenina dia zao miakara eo amin'ny latabatra ianao fa omeko voninahitra miaraka amin'ny olona rehetra la preuve rehefa aveo tsy mbola nahita finoana lehibe toy izany teo amin'ny Israely aho nasangany Jesosy le vehivavy devant tout le monde teo alohan'ny fariseo mpitondra fivavahana teo alohan'ireo jiosy milaza azy légaliste mpanaraka lalàna arabaky teny nasangany Jesosy ambony le vehivavy hoe ity no référence tsy avelako amin'ny fitoeran'ny alika ianareo mantsy an'le vehivavy zay tiany tenenina fa ny place d'honneur mihitsy nomeko anao dia nasandrany ilay vehivavy havako zany koa no afatra ao antsika amin'ity maraina ity mety nataon'ny olona anjorom-bala ianao mety tsy tafiditra ao anatin'ny critère ny mpivavaka ianao hoe raha ton'ny olona teny kosa tsy natao azo ny lanitra be tsika kristianina mantsy mahay vava loatra tsy ny loatra reny no any an-danitra fa izy ianao no hamaritra an'izany izy ianao fa azadiny fa ozy Jesosy ny vehivavy janga sy ny mpamoretra ny aloha lalana anareo any an-danitra fa ty vehivavy ity kananita serofenisiana mipetraka amin'ny fitoeran'ny alika satria zay le teny eto dia ozy Jesosy hoe tsy anaka tsy afaka manome hanina ho an'ny alika aho fa izao raha te hihinan-kanina ianao avianao asandratro eto ambony latabatra c'est une invitation ho ampiakarina voninahitra ohatrany fanaony malagasy be deaibe rehefa misakafo izy ao an-trano dia ery amin'ny latabatra place ery amin'ny latabatra ny tompotrano sy ny vahiny manakaja dia ny mpiasa any an-dakozia ny mihinan-kanina n'est-ce pas ary non seulement ny an-dakozia izy mihinan-kanina fa misy ara sasany mahavita manao hoe sakafo zara fa sakafo nomena mpiasa izy mianakavy mihinan-kena ohatran'ny mialatsiny amin'le fiteny ohatran'ny biby voky ohatran'ny inona mihitsy ara vokatra ny ambavorony ilay mpiasa ao ambadika na mety fianakaviana koa ara de seconde zone tsaramaso nohanina ataoko ohatra izy mba ho azahoanareo le tiany Jesosy atao eto dia imagineo zany hoe tonga zany le mpiasa na le fianakaviana sa mba te hihinan-kena patron dia ozy patron tsy azoko atao ny manome hena ho an'ny olona any an-dakozia
tsy azoko atao no manome sakafo tsara ho an'ny olona any ambadika any fa raha te hihina-kena te hihinana sakafo tsara avia mipetraka eto amin'ny latabatra zay ndikany zany hoe tsy mifanasitranana n'ilay zanak'ilay vehivavy sérofenisianina loatra no tena importante amin'ny Jesosy eto fa ny hoe noravany Jesosy ilay efitra manelanelana azy manelanelana hoe misy ny eritreritra azy VIP ara-panavy ary misy ny eritreretina hoe seconde zone be ny manana fiheverana an'izany fa dia nampiakariny Jesosy ao amin'ny latabatra izy hoe mendrika anao zany tsy mendrika anao noenao tsara fa zaho mihitsy no manandratra anao. Hafatra ho antsika amin'ity alady maraina ity zany dia zao hoe manana hanoanana famindram-po io no tokony tsy hoe tokony anatsika fa io no entitsika anaty an'Andriamanitra. Dia ozy izy ny teny any amin'ny Matthieu lay béatitude lay lista hoe sambatra dia hoe sambatra izay nona sy mangetaheta fahamarinana fa izy no rokisana. Ny hetaheta sy famindram-po tsy tonga anaty an'Andriamanitra amin'ny avinavina isika, tsy miseho anaty an'Andriamanitra eo amin'ny avinavim-panahy satria tsika manana mérite, satria tsika navita zavatra be dehibe averiko foana io fa tonga eo anaty an'Andriamanitra miaraka amin'ny tanam-polo aho tsy manana na inona fa tahaka an'ilay vehivavy ty fotsiny hoe re Jesosy zanaky Davida ao manondrafo amiko. Vonahitra ny ao an'Andriamanitra zay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho azy mandrakizay vavaksika. Sotranao zay Jesosy eo noho n'izany afatra nomenao anay tamin'ity maraina ity zany. Nampatsahivinao anay tokoa fa na dia manana zo angataka ary zay dia tsy manana zo hitaky na inona. Iza moa zay no hitaky aminao? Iza moa zay no hibaiko anao? Iza moa zay no hanery anao? Iza moa zay no anao chantage affectif aminao? Fa tahaka an'ity vehivavy ity hoe mamindrafo amiko. Saotra Jesosy. Amen. Raha soatsika rehetra samita in'Andriamanitra tompoko.